Tontolon'ny fitaterana indray kosa ary manoloana ny fitohanan'ny fiarakodia eto an-drenivohitra sy ny manodidina nisy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Anisan'izany moa ny tsy fahafahan'ireo fiara vaventy na ny camion mifamezivezy amin'ny andro atoandro eto an-drenivohitra. Araka izany voafetra hatramin'ny 5 ora maraina, izany hoe manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina ihany ny fahafahan'ireo fiara vaventy ireo mifamezivezy eto Antananarivo. Noferana ny fotoana idiran'ny fiara vaventy eto an-drenivohitra na ny camion zany indrindra. Noferana ny fotoana zany hoe manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina ihany no afaka miditra eto an-drenivohitra ireo fiara lehibe izay milanja 10 taonina mihoatra. Zay zany ny tena antony. Ary ny eto an-drenivohitra zany dia natao mihitsy mba tsy vezivezen'ireny camion ireny, satria iarahantsika malala fa ankoatran'ilay voalazako teo hoe malemy le fotodrafitrasa ny lalana zany dia eo ihany koa fitohanana fifamoivoizana. Fantatritsika tsara angamba fa raha vao misy camion eo anoloana eo ao anatin'ny lalana dia vao mainka manamafy ny fitohanana fifamoivoizana zay. Ny lalana efa misy fahasimbana satria hitantsika maro ny lavadavaka, nefa ny fanamboarana an'izy ireny mbola miandry fotoana fitsaran'ny orana vao azo atao. Dikan'izay tsy maintsy tandremana aloha zay lalana hita fa hoe azo andehanana, ka izay namerana ny camion mety misy fiatraikany zay amin'ny lafin'ny famatsiana, nefa le izy zany tsy hoe ny foanana tanteraka fa ny ferana ny ora ahafahan'izy ireo miditra ety an-drenivohitra mba ampiena farafaratsiny ny fitohanana fifamoivoizana sy hitandrovantsika koa ny fotodrafitrasa mba tsy sanatria hoe eto an-drenivohitra nisy lalana tapaka tsy azo ivezivezena intsony noho ny fidiran'ny camion.